Ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika hivavaka isika riavana. Misaotra anao se Tompo fa nomenao indray an'ity herinandro vaovao ity. Ary mino izay fa aneo zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay ianao, amin'ny lafin'ny fanavaozana, amin'ny lafin'ny fantsiana, ary hitondra fiavaozana ho anay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ity herinandro ity izany no hibanjinantsika ry havana ny fomba nentin'Andriamanitra nanatanteraka ny fanavaozana. Afaka omaly alahady dia niarana hatsiaro an'i Lotera sy Calvin isika. Mpanitry fivavahana efa ho 500 taona mahery izao. Izy ireo izany no akaiky antsika fa efa nisy koa ny talohany ary mbola nisy koa ny tatỳ aorianany. Ary matoa naharitra ny fanatsiham-pivavahana nentiny dia nisy asa fanahy masina tao. Anio dia mpanavaona mpanitry fivavahana ao amin'ny testamenta taloha no jerentsika dia Josia mpanjaka tao Joda. Izy dia nanjaka ny 700 ka hatramin'ny 500 talohan'i Jesoa Kristy. 1telopolo taona no fotoana nanjakany hoy ity tantara faharoa ity, toko faha 4telopolo Arak'izany dia ity tantara faharoa toko 4telopolo ity ka ny 1 ka hatramin'ny 5 no hitarafantsika an'izany fanatsiham-pivavahana fanavaozana nentin'i Josia izany. Fitinina tahak'izao. 9 taona izy no nanomboka nanjaka. Izy no mpanjaka faha 40 taranaka amin'ny vantana avy amin'ny Davida. 40 taona izy dia nanomboka nitady an'Andriamanitra, mbola tena tanora tokoa. 20 taona izy no nanomboka nanadio an'i Joda sy Jerosalema tamin'ny fampo-tsampy ka natombony tamin'ny famotehana an'ireo tempolon-tsampin'ny Bala, ny Asera sy ireo sarin-javatra voatsokotra. Ireo rehetra dia nipotipotehany avokoa. Dia tonga eo amin'ny 15 tsika dia izao ny voalaza. Ary nandoro ny taolam-pisorona teo ambonin'ny alitarany izy ka dia nanadio an'i Joda sy Jerosalema. Zava-dehibe izany ry havana, ary asa raha azonareo sary an-tsaina amin'izao androntsika izao, izany fanatsiham-pivavahana fanavaozana nentin'i Josia, na dia mbola tanora dia tanora tokoa ary izy. Ny fomba nentin'Andriamanitra nanatanteraka ny fanavaozana dia voalohany ny fidolina izy. Josia dia nitady fatratra an'Andriamanitra, izany hoe te hanompo azy irery ihany, tsy afangaro fa mipoa-tsampy izy. Lotera dia nitady ny famonjena tao anatin'ny antsoina hoe finoana marina, satria hoy izy araka ny soratra masina, ny marina ny finoana no velona. Romanina 2:7. Ankehitriny dia mbola tsy mitsahatra ny mifidolina ny Tompo hiara-miasa aminy mba hitondra fanavaozana. Ka vonona ve ianao ry havako? Faharoa, fahasahiana lehibe no nananan'i Josia, izay mbola tanora tokoa manoloana an'ireo mpanompo sampy maro be, izay tsy inona akory fa efa ho manakaiky ny 80 taona nanaovan'izy ireo an'izany fampo-tsampy izany, satria dinio ange Manase-mpanjaka dadabeany dia mpanjaka nanompo sampy nandritra ny 5 taona, hoy ny toko 7:1 amin'ity tantara faharoa ity. I Amona dadany dia nanompo sampy ary nanota bebe kokoa aza, hoy ny toko 7:20, 7:20 amin'ity tantara faharoa ity ihany. Dia nikongy tamin'ny ity Amona dadan'i Josia ity ny mpanompony ka namono azy tao an-tranony. 2 taona fotsiny nanjakany, dia avy eo inona novonoiny ny vahoaka koa izay rehetra namono any Amona mpanjaka ary nampanjaka ny Josia zanany izy hisolo azy, na dia vao 9 taona fotsiny aza. Hitantsika eo amin'ny toko 7:30
2 amin'ity tantara faharoa ity izany ry havana. 80 taona latsakely no manosan'ny vahoaka tao anatin'ny fampontsampy. Fa dia sa nandrava an'izany i Josia nitondra fantsina, nitondra fanavaozana. Ny tompo ry havana no manohana ny mpanitsy na mpanavao ny fivavahana, satria ny dikan'ny anarana hoe Josia dia ny tompo no manohana. Koa dia mbola mitady ary mifidy Josia vaovao indray ny tompo hiaraka aminy ry havana, hanitsy sy hanavao ny fanompoana azy, ka dia hoy izay hoe vonona ve ianao. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao ary tompo, fa sitraka ao tokoa ny fidy anay hanana fahasahiana, hanitsy izay tsy araka ny sitraponao, izay tsy araka ny teninao, koa dia omeo fahavonany amin'izany izay tompo, ho voninahitra ao. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.